Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny Baiboly. Ny bokyny Baiboly. Dirika dia tena mpandeha any amin'ny trano famakiam-boky. Ireny Fable de La Fontaine Victor Hugo sy ny boky maro hafa tena voavakin'ny daholo. Saingy misy boky iray manokana izay tsy tadiaviny mety aliana ao anatiny. Tiana atao ainy ny Baiboly. Fa maninona moa? Misy zavatra betsaka izay tena tsy azoko ao. Fiarana fotsiny izany. Azoko antoka fa atakatra zavatra ao ianao. Inona ohatra? Tahaka ny hoe tsy mahazo mangalatra ianao. Hay! Namely any Dirika toy ny zanatsipika izany. Ny voaramena ny tarehany dia niala teo avetrany izy. Mbola tsy heninao mihitsy ve fa ny Baiboly anie dia bokyny boky e. Taoriana ny famoronana mila fantampirity. Ny Baiboly ny boky voalohany natota. Voadika tamin'ny teny mihoatra ny 900 ny Baiboly. Ny Baiboly kely indrindra dia natota tany Angletera, ary amin'izay ny habeny dia tahaka ny boatina afokasoka. Ny Baiboly lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao dia vita tamin'ny hazo ary milanja mihoatra ny 2 taonina. Ny Baiboly ny boky tian'ny olona indrindra, kanefa betsaka ihany koa maka azy io. Andriamanitra ny mpanoratra ny Baiboly, ary olona teo amin'ny 70 taona nanoratra izay nambarany. Izay mamaky ny Baiboly sy mino ny teny dia tonga olom-baovao. Tsy misy boky na dia iray aza afaka manova olona tahaka izany. Ahitana litera 3 tapitrisa ny Baiboly. Raha mamaky toky 4 isan'andro ianao dia mahavita mamaky ny Baiboly ao anatin'ny herintaona. Misy lehilahy tany Angletera efa navita namaky 100 ny Baiboly. Nisy olona nahatsikaritra fa voatifitra ny balany basy ny Baiboly namana iray. Tsapany fa tena ny mampalahelo sy mahoneny izany. Iza ny sahanao ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanao ratsy tahaka izany? Tena toyiny izy vokatra izany. Tô namina vinany eritreriny ilay namany. Nanazava taminy izy. Faleria fa misy lavaka ty Baiboly ty satria itiny nanavitra ny haiko nandritra ny ady. Miaramila sady niady teny amin'ny laharana voalohany. Mandady ao anaty ady ray makany amin'ny hafa zahay. Tampoka teo, nahatsapa voadona mafy ary nisy fanaintainana lalina tao amin'ny tratrako. Fa inona no mitranga? Nikendry sy nitifitra tamin'ny bala iray ny fahavalo. Zaho nefa mametraka foana ny Baiboliko tao anaty paosiko aloha. Nampisy lavaka teo amin'ny Baiboliko ilay bala, ary dia naratra kely fotsiny aho. Raha tsy teo ilay Baiboliko, mety tafatsofoka tao amin'ny foko ilay bala. Namonjy ny haiko ilay Baiboly, ary tsy indray mandeha monja fa efa nisy fanondroany. Ny voalohany dia tamin'ny namakiko fa Jesosy ihany no afaka mamonjy amin'ny fahotako, ary ny faharoa dia ilay fotoana nisihany teo alohan'ny foko ka niaro ahy tamin'ny bala mahafaty. Mamaky Baiboly isan'andro manao izany ihany koa ve ianao? Raha maniry azo Baiboly ianao, manorata ty amiko. Ambaran'ny Baiboly fa fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Salamo 7:100, andininy 5:100. Io fahazavana io no manoro anao ny lalana mba tsy hahavery anao, fa mba hahitanao lay lalana makany amin'Andriamanitra. Ity ary no adresy malaka afaka hifandraisantsika: maellb@gmail.com, na miantsoany laharatarobia 038 09 280 82. Zay indray no anjara afatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.